bezalia. Inona moa no atao hoe vorona bezalia? Ny bezalia dia vorona azo avy amin'ny dokotra lahy sy ganavavy. Toy izao ny fomba atao anazarana ny fiarahany. Dokotra mbola voafohy no voalohany, ka rehefa feno 2 volana ny dokotra dia ampiarahana amin'ny gana kely voafohy ihany koa. Rehefa feno 4 bolana ny gana sy ny dokotra dia fantatra ny lahy sy vavy aminy, ary esorina ny gana lahy sy ny dokotra vavy, ary ny dokotra lahy sy ny gana vavy sisa no tazonina ka ompiana. Marihana fa feno 9 bolana sy tapany ny gana vavy dia maoty, ary ny dokotra lahy dia efa maoty ihany koa amin'io satria feno 7 volana sy tapany izy, ka mandeha ho azy ny fiarahan'izy ireo. Ny fomba fanabeazana azy dia toy izao: mba hisino ny fitombom-batana dia vaofohy ny vorona, dia ny vorona rehetra izany dia omena fampitomboana na ilay ambarantsika hoe croissance mandritry ny 2 volana sy tapany. Ahena miandalana nefa izany croissance izany ary afangaro totokatsaka mandritra ny 3 volana, ary ao ihany koa ny vary na fotsim-bary na pangotrahana. Rehefa feno 3 volana ny vorona dia efa mandray katsaka tsara amin'io fotoana io, ary dia io katsaka io no tena sakafony izay anatodizany. Marihina fa vorokely 10 dia mihinana fampitomboana 7 kilao isan'andro eo, ary vary vao nampangotrahana 2 apoka mandritry ny tapa-bolana, ary atsasa kilao isan'andro mandritra ny 2 volana. Toy izay ihany koa ny sakafon'ny zanaka bezalia izay vorona azo avy amin'ny dokotra lahy sy gana vavy. Toy izay ihany koa ny fomba fitezana azy. Saingy rehefa feno 3 volana ny bezalia dia malany katsaka hatrany amin'ny atsasakapoka isan'andro any ny anankiray. Izany hoe bezalia 100 izany mihinana katsaka 50 kapoka isan'andro, ary raha ataontsika amin'ny kilao dia 12 kilao isan'andro izany no sakafo hohaniny. Famba iarahan'ny gana vavy tsara amin'ny dokotra lahy kosa dia somary anesorana kely ny hohony dokotra lahy, satria mandrangotra azy, mandrangotra ny gana izany dia mandrangotra ny lamosiny iny rehefa tonga ny fotoana iarahany, ka tsy manaiky ho tengenan'ilay dokoda ilay gana vavy, kanefa mila tengenany dokoda matetika i gana vavy io raha tiana ny anatodizany zazahoana tody tsara. Marihina fa ny bezalia tsara sakafo dia mahatratra 5 ka hatramin'ny 7 kilao eo ny lanjan'ny iray aminy, ary tsy misy anavahana azy fa dia mitovy ny lason'ny vavy na ara-kilao izany na ara-batana. Raha ny fotoana iompiana azy kosa dia toy izao: ny volana septambra no manomboka ny asa famoizana ny zanaka bezalia, ary ny farana ny volana janoary, ary raha farany tara indrindra dia ny volana marsa. Ny antony mahatonga izay fepitoana izay dia tsy mahatanty atsika ny zanaka bezalia voafohy. Mba ampihenana ny volalany dia kendrena ihany koa ho feno 3 volana mialohan'ny fotoam-pararano ny bezalia, satria mba maro amin'io ny sakafo eny an-tsaha dia ny vary raraka amin'ny tanimbary izany. Be ihany koa ny bibikely anaty rano toy ny sifotra, fozahorana, satria ireo moa dia tena fanampin-tsakafony. Marihina fa ny loharano isehoan'ny bezalia dia dokotra lahy miampy gana vavy. Ompiana an-tanety raha toa ka ilaina izany, fa saingy kosa mila manao dobokely isika mialohan'ny ametrahana azy, ary milalitra simenitra io dobokely io mba hafahana mitahiry ny rano. Ary ny dokotra lahy iray dia manambady gana vavy 5, tsy mihoatra ny 5 mihitsy ny gana vavy satria izay no arany. Raha vorona 12 izany no ompiana dia gana vavy 10 ary dokoda 2. Tsy azo atao be loatra nefa ny isa ompiana satria aleo kely tsaratsara toy izay betsy nahoana.
fanikana vavy 5 sy ny dokotra lahy iray dia efa afaka mahavokatra bezalia amanjatony. Dia ametanana antsika tatsaha ihany koa ny fanapariahana izany fiompiana bezalia izany. Andramika zaho ny teny soratra masina izay, fa izahay miteny amintsika hoe andramika katsao fa mahasoa antsika anie zany bezalia izany. Mizara roa ary mivitondrano ao avaraisany madiry valo, mizara roa izy reo nefa samy mitondra vahoaka. Ny ray fitondram-panjakana zay hoetiny lehibe ny faraisana, ny faharoa dia ny fitondrano. Marihana eto ampamaranana fa ny bezalia dia samy hafa tanteraka amin'ny saron-dokotra nahazatra antsika hatramin'izay, izay dokotra vavy nanambady kanalahy, satria ny zanaky ny dokotra vavy manambady kanalahy dia 4 kilaora be indrindra ny lanjany lahy ary 2 kilaora toka be indrindra ny lanjany vavy. Ary zay tena hita mihitsy hoe kely ny honiny gana aza ny vavy amin'ny saron-dokotra nahazatra antsika hatramin'izay. Fa amin'ny bezalia ity kosa dia hoy izahay hoe mahatratra 5 ka hatramin'ny 7 kilao ny iray ary tsy misy mahasamby hafa ny lahy sy ny vavy. Raha eo amin'ny sehatry ny foie gras kosa dia 570 grama eo no mety foie gras azo avy amin'ny saron-dokotra izay nahazatra antsika hatramin'izay. Fa ny foie gras azo avy amin'ny bezalia kosa dia mahatratra 50 sy 700 grama ny iray, ary samy mamoaka sy azahoana an'io na ny lahy na ny vavy. Izay manambarana matetika sy dradradradrana amintsika hoe tena mahasoa ary azahoana tombotsoa ny fiompiantsika ny bezalia. Ary ny gana dia afaka manatody 50 ka hatramin'ny 80 isa. Izany hoe ireo loharano nisehon'ny bezalia zany dia ny gana anankiray izay vadin'ny dokotra dia mahatratra 50 ka hatramin'ny 80 isa ny atodiny vao manapelana io gana io. Fa kosa tsy maintsy miopy vorontsiloza isika na miopy akoho mba hahafahana manakotrika ny atody izay azo avy amin'ireo loharano nisehon'ny bezalia ireo. Dia hitantsika hoe tena mahasoa tokoa ane izany fiompiana ny bezalia izany. Averina indray hoe andramo dia ataovy fa azahoantsika tombotsoa ny fiompiana ny bezalia.